fa hoe nivady kosa tsika amin'ity fanadiadiana manaraka ity. Sampandraram-panjakana maro no mandray anjara amin'ilay etsika salon de l'auto izay tanterahana ety amin'ny CCI Ivato. Isan'izany ny sampandrara malagasy iadina amin'ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny fampiroroana. Tsy voatery izy famotsiam-bola ny fifidianana fiara vaovao fa anatin'ny sehatra tsy miankina miara-miasa amin'ny samifina no misy ny GECAM. Antony mahatonga azy ireo anana trano eva ety amin'ny salon de l'auto. Misy ireo fepetra raisiny ho fisorohana ny famotsiam-bola eo amin'izay sehatra izay. Dispositif de vigilance dia ohatra ny hoe rehefa mandray client zao ny concessionnaire anankiray tokony ananany hoe izy ty client ty minimum zany ohatra hoe ny anaran'ny client, ny activité, avaiza izy, ny mombamomba azy rehetrarehetra zany minimum légal tokony anarany. Misy ihany koa ny rafitra iraisam-pirenena mikasika ny mpivarotra fiara. Tsara manaraka an'izay fepetra izay napetraky ny fenitra iraisam-pirenena izay ka hitantsika eto zao na ino na lizino na sehatrasa dia manana vigilance ny concessionnaire ny voiture. Inona moa le vigilance resahana hoe fantaro hoe avy aiza na iza le olona mandoa le vola. Ihany koa ahitsika tsara fa eto Madagasikara be da be ny opération antsoina hoe cash ny vola taratasy zany nefa ny ireny mety misy fiahahina amin'ny famotsiam-bola zay zavatra izay ka ny angatany samifina manaraka ny antsoina hoe transaction formelle zany hoe alefa ny amin'ny banky alefa hitantsika zao misy BNI zao akaiky aty alefa ny amin'ny secteur formel zany le fivezivezeny vola mba namora ny fanjarahana tsara satria ny tanjona mba ny firenentsika anana an'izay amin'ny paikady amin'ny ara ekonomika izay ka ao anatin'io mandray anjara feno ny samifina ao anatin'izay. Hatreto mbola tsy naharay fanambarana fiahina mikasika ny famotsiam-bola na ny famatsiana asa fampiroroana avy amin'ny GECAM ny samifina. Mbola sarotra nefa ny fanaraha-maso ny resaka famotsiam-bola eo amin'ny sehatry ny famarotana fiara izay noho ny fisian'ireo mpiantsehatra maro tsy manara-dalàna na ny informel. Efa mipetraka kosa ny fiaraha-miasan'ny samifina sy ny GECAM.